Salama daholo andawara ho fitinitsika ato anatin'ity video ity ireo vaovao izay nalaza tato anatin'ity herinandro ity. Ka ireto manaraka reto no fitinitsika ato anatin'ity video ity. Ao Antananarivo renivohitra ao noho ny fampielezan-kevitra dia nisy ny fiaran'ireo manao fampielezan-kevitra anankiray izay avy amin'ny antoko volomboasary no maika ilany afo tamin'ity androandroany ity. Vita ny tetezana manandona hamboarina manontolo ny simba amin'ny lalana RN7. Nitondra fanazavana mahakasika ny antony nangatahany fitondram-panjakana hanolona ny CEM Isabelle Delattre masovohiny Europeana izay miasa simonina ao Madagasikara ao Ramatoa Rasata Rafaravavitafika ministrin-dra rahambahiny raha nitafa tamin'ny mpanao gazety teny Anosy tamin'ny 17 Mey lasa teo. Mitohy ny fanadihadiana mahakasika ilay raharaha fanondranana antsokosoko gidro sy sokatra tany Thailand. Ireo no fitinina amintsika ato anatin'ity video ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny manao komantaira ambanin'ity video ity mba ahafahana mandravina ndreny hevitra rehetra afantsika video manaraka eo. Tsarovy ny milike ny video antsika ary aza dino torokazana hatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa any amin'ny sisy tao-gasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampandrely isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndahary. Nanaitra ny maro raha toa ka nahita ilay fiara anankiray nirehitra tao amin'ny ville any Antananarivo tao. Izay fiara miloko volomboasary moa ity fiara nirehitra kilany afo ity rehefa iny ampanaovana fampielezan-kevitra iny. Tsy fantatra mazava moa ny tena antony izay nahatonga n'ity fiara ity no nirehitra kilany afo tahaka izao fa efa afo ny lelalela no nahataitra ny manodidina sy ny teny an-dalana raha vantany vao nahita an'izany fiara camion kely izay nirehitra teny an-dalana izany. Na dia efa teo aza ny firehetany izay fiara izay ary na dia niezaka ny antsivonjy aza ny rehetra dia somary tara ihany ny fahatongavany ireo mpamonjy vona satria raha mahalala sy raha mahita mo ao Antananarivo renivohitra ao dia mafimafy ny embouteillage eny amin'ny iny faritra Antananarivo iny noho izao ankato fampielezan-kevitra izao ka mety ho anton'izay no nahatonga an'ireo mpamonjy voina no tara fahatongavana mba hamono afo amin'ity fiara izay nirehitra kilany afo ity. Ka noho ny fahatarany fahatongavan'ny mpamonjy voina izay dia nihany hitatra ny afo ary dia maikila ilay fiara izay manao fampielezan-kevitra ity. Io moa zany tsara ihany ny manao verification teknika mialohany ampiasana fiara naizanaiza ny toerana hale fa ny tranga tahaka an'izao dia mety hampitidoza ny maro eny an-dalana eny ka tsara foana ny fanaovana an'izay visite teknika izay mialohany ampiasana ny fiara anankiray. Ary tandremo ny tsy manao an'izay ho anareo rehetra izay mampiasa fiara fa mety hiteradoza ho anao sy ny ho an'ny manodidina izay. Ka izao no azo atao ohatra sy azo tsapain-tanana ary azo atao lesoka tsara amin'ireo rehetra mpampiasa fiara manerana ny nosy izany. Etsy an-tanin'izay vaovao mahafaly vita ny tetezana manandona ary ho amboarina ny simba amin'ny lalam-pirenena fahafito iny manomboka izao. Nanao fidinana ifotony tao amin'ny faritry ny Vakinankaratra ny filohan'ny Republikan'i Madagasikara sy ireo mikambana eo anivon'ny gouvernemanta vitsivitsy izay delegasionna niaraka taminy. Anisany antondiany ny hiona amin'ny vahoaka any an-toerana. Anisany tanterahany tamin'ity herinandro ity ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny tetezana vaovao ao manandona izay mampifandray ny faritry ny Vakinankaratra amin'ny tapany atsimon'ny nosy iray manontolo. Tao anatin'ny hafaliana tanteraka no nandraisan'ny vahoaka any filoha Andry Rajoelina tao amin'io faritry manandona io. Raha nitafa tamin'ireo mponina tao manandona izy dia nanambara fa hamboarina manontolo lalam-pirenena fahafito raha ny heno dia atao adiny 12 ny lalana Antananarivo Fianarantsoa. Amin'izao dia efa nalefa ny appel d'offre ary hanomboka ny fanamboarana io lalam-pirenena fahafito io izay ho amboarina manontolo. Isika izao dia hanarina hatrany. Hoy ny filoha Andry Rajoelina raha nandray ny fitenenana nandritra ny fanokafana ny tetezana manandona ity. Tsara ho fantatra fa ity ao manandona ity dia iray amin'ireo tetezana azo ifanenan'ny fiara izany hoe
pont à double voie miisa 8 vita tao anatin'ny 5 taona farany manirana ny nosy ary iray amin'ireo 4 amin'ny lalam-pirenena fa 7 avokoa. Famatsiam-bola ny banky iraisam-pirenena amin'ny alalan'ny tetikasa PACT asa fanarenana sy fanatsarana ny tetezana taoriny ny fandalovan'ny rivodoza izay nikasika ny lalam-pirenena fa 7 ny taona 2024. Naharitra 12 volana ny faharetany asa eo ambany fiahin'ny ministeran'ny asa vaventy ihany koa. Itsandan'izay dia nitondra fanazavana mahakasika ny antony nangatany fitondram-panjakana ny hanoloana ny CEM Isabelle Delattre mahasovoa ny vondrona Europeanina izay miasa sy monina ao Madagasikara ao ramatoa Rasata Rafaravavitafika ministry ny raharaham-bahiny raha nitafa tamin'ny mpanao gazety teny Anosy teny. Nitsabaka ny raharahantokantranon'ny Madagasikara i mahasovoa ny vondrona Europeanina io koa satria tsy mifanaraka amin'ny foto-kevitry ny fifandraisana iraisam-pirenena tokony hajainy rehetra izany dia nangataka ny fanoloana azy ny fanjakana ho hiatrany i ramatoa lehiben'ny diplomasia malagasy io tamin'izany. Na izany na tsy izany no hamarininy ramatoa Rasata Rafaravavitafika fa mbola mitohy ny fifandraisana eo amin'ny Madagasikara sy ny vondrona Europeanina amin'izao fotoana izao. Porofin'izany ho hiatrany izy ny fisiany ilay fifanarahana vaovao antsoina hoe Samoa izay nosoniavin'ny Madagasikara tamin'ny 13 febroary lasa teo. Fifanarahana mifototra kokoa amin'ny fiarah-miasa ara-politika, ara-toekarena ary ny fampandrosoana vatsiny vondrona Europeanina amin'ireo firenena Afrikanina, Karaiba ary Pasifika. Raha tsy hivina ny volana Martsa teo no fantatra fa nandefa ny taratasy fangatahana izany fanoloana mahasovoa ny vondrona Europeanina izany ny ministry ny raharaham-bahiny izay ao Madagasikara ao. Voalaza ho anton'izany ny fanehoan-kevitra izay nataon'ny ramatoa Isabelle Delattre ny 14 febroary lasa teo izay miendrika tsy fangatoavana ny fampiharana ny lalàna momba ny famosirana ho an'ny Madagasikara. Teo ihany koa ny fanakianany haratsin-dalana misy ao Madagasikara sy ny fitakiana ny mangarahara tamin'ny fomba fampiasana ny vola izay nomeny izy ireo mifandraika amin'izany fanamboaran-dalana izany. Ireo rehetr'ireo no fanazavana izay noentiny ity ramatoa ministry ny raharaham-bahiny ity raha nitafa tamin'ny mpanao gazety. Mitohy ny fanadihadiana mahakasika ilay raharaha fanondranana antsokosoko gido sy sokatra tany Tailandy. Olona 8 voarorohy tamin'ity raharaha ity no nentiny faditsarana malagasy teny amin'ny fitsarana miady amin'ny kolikoly na ny paky 67 hektara tamin'ity herinandro ity. Teratany Birmania ny iray amin'izy ireo izay voalaza fa filohan'ny tambazotra tao Madagasikara izay nifandray tamin'ny teratany Tailandais 2 tany Tailandy. Teratany Indiana ny iray ary malagasy pretsy kombakomba tao anatin'ity raharaha ity ny ambin'izay. Tsy ahivina fa 18 ireo olona voarorohy tamin'ity raharaha ity ka ny 4 amin'ireo any Tailandy ary mbola karohina ny sisa ambin'izay. Izay ara ny masaka azona roso tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny manao komantaira ambanin'ity video ity mba ahafahana mandravona ireny hevitra rehetra ireny rehefa video manaraka eo. Tsaroviny milaiky ny video antsika ary azadino toroka izany hatrany miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa any amin'ny sesa sy tao matahotagasy tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.